Zany zafindrasoa Elso Muriel raika amin'ny telopolo taona manambady aman-janaka telo mianadahy izy ireo a niasako andavanandrom-piainana mpitsabo médecin diplômé d'état miasa eo anivon'ny fanabeazam-pirenena zany hoe misahana ny fahasalaman'ny mpianatra sy ny mpiasa eo anivon'izany ministera izany ankoatran'izay a miandraikitra manana andraikitra maro hafa ihany koa eo anivon'ny fiarahamonina ao anatin'ireny ny association sy syndicat ireny a dia ahitana anahy tao anatin'ny dingana misy maman nisy maromaro a ny tena nanomboany aloha dia kisendrasendra tsy nieritreretiko tamin'ny fomanontolo hoe anao an'ilay misy maman fa nanandrakandrana hoe nahita an'ilay offre dia manina moa zany raha manao an'ity dia natao ilay izy fa rehefa tao anatiny amin'izay ny valy ny dingana voalohany dia namaliny izy ireo hoe voaraisoma tsara ny fametrahanao fangatahana ho isan'ny mpifaninana nanomboka teo amin'izay vao tena latsapaka tao anatiko hoe misy antony nanaovako an'ity misy maman ity tao aorianan'ilay fametrahana candidature dia nisy ny fifaninanana voalohany teo amin'ny tambazotra sosialy ny Facebook dia fifaninanana j'aime tamin'izay dia mbola tafakatra tao aorianan'izay nisy ny entretien individuel dia tafakatra tamin'ny valimars ny dinganao farany a fampisehoana mahareny sy nankalazany andron'ny vehivavy dia tafakatra dia amin'ny 3 juin ny dinganao farany na final izay andraisana anjara ao anatin'izany nisy dingana maromaro tao izay nandraisana lesona be dia be a vao mainka nampitombo ihany koa ny motivationko nanao an'ilay izy tombony kely ho anahy manokana dia voalohany aloha ny isan'ny zanako sy ny taonako raika amin'ny telopolo taona manana zanaka anankitelo a 7 taona voalohany dia 3 taona farany ankoatran'izay a ny asako mampitsabo izay tena hitako hoe anankiroa vavy izay no mpitsabo a fa hitako hoe misy mampiavaka anahy eo amin'izay lafiny mampitsabo izay ankoatran'izay a ny lalam-piainana efa nidiavina nazahoana expérience maromaro izay ahafahako misehatra ao anatina formation sy accompagnement individuel na vehivavy na lehilahy tanora na efa zokonjokony dia manao accompagnement an'izay a mba atafavoakan'ilay olona zany ao anatin'ny olana sedrainy amin'ny fiarahamonina raha fitiniko a ny tena mampiavaka anahy dia fahaizana miaino zavatra izay nisedraiko taloha dia nahatonga ahazo lesona hoe tsy ny olona rehetrarehetra ny mahay miaino a fa mila olona manana fahafahana manokana dia izay ny tena mampiavaka anahy tena manana hafatra be dia be izay mihitsy ny tena nandraisako anjara satria izay zavatra ataoko rehetra dia afatra ho an'izay mijery sy ho an'izay miaino fa ny amitianako anazy atao anatin'ity fotoana kelitsika ity a dia hoe tsy mandeha ho azy ny mahareny tsy hoe mitombo zaza dia adolan-tseto dia lasa reny ho azy ary tsy maintsy ho reny tsy izay fa andraikitra angizabe ny raisina ao anatin'izany mahareny izany dikan'izay a mila miomana afatra anankiray zany tiako ampitaina dia ny hoe mila fampianarana sy fanomanana ny tovovavy malagasy a rehefa vonona manaiky ny sainy fa ho reny satria tsy terena izany ny afatra manaraka dia hoe tsy sanatria rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano ka lasa reny isika dia tapitra hatreo ny fiainana tapitra hatreo ny viana fa tsy afaka makaiza satria mitaiza diso be satria betsaka ny zavatra mbola tsy hita tany amin'ny fiainana tany aloha dia sedraina sy iainana ao anatin'izay mahareny izay dia ny afatra hoe tombony ngezabe izany mahareny izany tsy sanatria vesatra na kapoka na sazy fa tena tombony ngezabe